Au fond, au fond. Arak'izay ary dia isan'ny sekoly azo isafidianan'ny mpianatra izay afaka baccalauréat io moa ny ao amin'ny INSPAM. Ny INSPAM moa dia sekoly hita eo Mangarivotra, eo akaiky ny tranobe ny kolontsaina izay anasana ny mpianatra rehetrarehetra ao amin'ny sekoly INSPAM. Fa horaintsika ihany koa ny vahiny voalohany amin'izao atoandro izao dia ny lefitry ny ben'ny tanàna ao Belbaka Andriamatoa Rémy, eto ihany koa ny mpitatsoroka ara-teknika Andriamatoa Rina Tahindra. Miaraba anareo roa tonga soa eto amin'ity fampahalalam-baovao ity. Inona no azo amboara, inona marina moa ny tsara ho fantatra ao amin'ny commune Belbaka ao. Andriamatoa lefitry ny ben'ny tanàna. Voalohany teninay dia misaotra anareo ato amin'ny M3 izay nandray zahay avy any amin'ny commune ambanivohitry ny Belobaka ary mirahaba koa ny mpanaraka ny vaovao amin'izao atoandro izao. Ny zavatra resantsika androany dia resaka fanisana tany. Efa misy ny fanapahana noraisiny conseil communal ka io fanapahana io dia efa nisy fanisana natao niaraka tamin'ireo président Fokontany Sivy sy ny chef secteur maromaro ao tanatin'ny commune Belobaka. Amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny sehatra lalindaligny ny commune eo amin'ny fanisana tany. Ny antsoratra dia efa vita. Fa kosa handalo zany fanisana tena ara-teknika izay iarahana amin'izareo reto mpitantsoroko amin'ny Transparency International izay mamatsy i commune ara-tekniky amin'io zavatra io. Ka io zavatra io dia hatomboko amin'ny alatsinainy. Ka ato amin'ny amin'ny voalohany mizara roa koa fatombohana io asa iarahana amin'ny Transparency International io. Amin'ny voalohany dia ny fokotany anankiroa fotsiny aloha atao andrana dia rehefa aveo aparitaka amin'ny fito sisa tavela. Eny ary Rina Tahindra, inona no azo anampiana an'izay? Ny tsara fantatra dia hoe misy ny fanampahan-gasa eo anivon'ny commune sy ny Transparency International izy ty Madagasikara. Izy io dia ny andraikitra amin'ny TIM dia ny tantsorika ara-teknika. Fa ny tena tanjona fanisana dia hoe mba hanana tarikevitra ara-dalàna azo antoka ny commune. Dia mba manaraka izay koa dia hoe misy ny ahafahan'ny commune mijery ny vahaolana aorianany izao fanisana izao. Eny ary Andriamatoa Rémy, misy ny fanetanana ho an'ny vahoaka indrindra fa ny any Belbaka. Ny fagnentanana izay apetraka dia tsotra. Miantso ny ologno rehetra izay manana tany amin'ireo fokotany anankiroa izay anombohana ny asa mba hijery ary hanaraka ny programme ka rehefa tonga le fotoam-panisana ho tonga eny an-toerana izy ary na dia tsy tonga an-toerana izy ny antotatonta taratasy na zay olo afaka mamaly fagnontaniana mikasiky ny tany tokony eo. Toy izay koa ny mpanilo bodirindry satria io fanisana io tsy vitany hoe fanisana tsotra zao fa kosa famaritana mazava tsara hatreto ka hatreto ny tanin'ny rano. Ka ny tianay zany satria
ho tonga edy daholo le olo ary ny programme dia any amin'ny commune no halalantsika bebe kokoa rovina ny anjaranay amin'ny toerana zay handalovany ny mpanao recensement am'izao aloha latsinainy zao atomboko izy io ary atomboko aty amin'ny secteur tsara rivotro ato anatin'ny fokotaniny Belobaka de mitohy hatragny zany le izy de moitaitsika eo ahoana ny faharetany ny secteur anankiray hatontsana izany. Rena tahina ny afatra ho an'ny mpijery atsika. Ny tsara marina angamba dia hoe ny asan'ny transparency international dia hitatra amin'ny taona ho avy, hitatra amin'ny commune maromaro ka tongava hanatrika ny fanisana zany tsika amin'ny alatsinainy amin'ny valo maraina eo amin'ny secteur Antsara rivotra. Eny ary isaorantsika ny lefitry ny bentanàna avy any Belobaka Andriamatoa Remy teo ihany koa ny mpitatsoroka ara-teknika Andriamatoa Rena Tahina izay nivahiny tamin'ity atoandro ity fa araka ny fanambara tetsy ampiandohana moa dia nitrangana sehona fanolanana teny amin'ny faritry Ambalamanga iny aliny lakamisy lasa teo iny. Tovavy 5 taona moa no lasibatra tamin'izany, nisy tratra ireo navandoza, nisy ihany kosa ny tafaporitsaka. Iarahantsika amin'ny Laurette Berton. Fanolanana abibiana darika saika afara tamin'ny fanaperana ny ainy. Io no nahazo ity tovavy 5 taona mipetraka eny Ambondrona izay nisy nanolana tao amin'ny terrain fitim ambadika ny moskea Ambalamanga ny aliny alakamisy 12 ny volana septambra lasa teo. Olona efa mpifankazatra tamin'ity tovavy ity ihany ireo navandoza raha ny fitantarany. Momban'io inona moa le io? Teo tamin'iraiky teo. Fitsaboana mety parazana. Samina zavatra nitakindreo fa nivadivadindreo tafara dia taloha. Ampidiro vahina dia zany tenendreo hoe naovana poster ny film X hono. Dia za boka nivadivadindreo mila andeha vonondreo andeha latsaka andreo anatin'ny rano. Dia polisy mifipa amin'izay tonga boka any. Izy mba tsy matetika reny. Adjoint commandant raha tsy maneky